Falita foana amintsika rehetra indray amin'izao alin'ny zoma 7 aogositra 2024 izao manolotra ny ara-baombam-piraritso ho antsika rehetra eto Madagasikara sy ny any ivelan'ny Madagasikara rehetra izay manaraka izao fampahalalam-baovao izao mivantana saina ampanajana ihany koa isika rehetra tsy akanavaka anaraka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany miara-manolotra amiko izao fampahalalam-baovao izao fitiavana Dony miarabanao ihany koa. Miarabanao mikaran-drembolalaza miarahaba tomboko vavy sy tomboko lano manasantsika anaraka ny vaovao mivantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ety vaovao ety ihany koa dia azontsika rahana mivantana amin'ny alalan'ireo pejinay dia ny TV Plus Madagasikara official sy ny TV Plus info izany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Nivoaka omaly ny fankatoavan'ny fitsarana avy momban'ny lalam-pandrenana ny lalàna sy teny Randrena Soloneko mamerina ny tany nozanan'ny mpanjanaka amin'ny malagasy miandry ny fankatoavan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny fampiarana ity lalàna ity ho ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany ny jeneraly Lilson René de Roland tany Nosy Be androany. Taky amin'ny analana ireo mpivarotra tsy ara-dalàna manodidina ny tsenan'izy ireo ny mpivarotra anatin'ny tranon'ny komuna eo Anosy ampita ny antenumeran-dolona manakona ny tsenan'izy ireo nefa tsy mandoetra ara-dalàna amin'ny komuna akory ireo mpivarotra manodidina ny trano lehiben'ny komuna misy ny tsena lakamisy ireo raha nambaran'ireo mpivarotra. Vaovao ny fifamoivoizana sy ny fitaterana kosa mangataka iray volana amin'ny fanjakana ifandimena mikasika ny fandrarana ny fampiasana ny jiro mamono maso amin'ny fiara ny vondron'ireo mpitatitra ny fiara lehibe na ny mpamily kamiao maro karazana ny jiro LED samihafa ny hazavana avoaka ny azy samy manana ny asan'ireo jiro ireo no ny vondron'ny mpamily fiara vaventy. Makasika ny fandarana kopikole kosa indray miamanakaiky ny fanomboan'ny kastina ho an'ny mpifananana amin'ity ho an'ny mpifaninana azavady amin'ity andian'ny fasivity eto Antananarivo efa maro ireo mpifaninana amin'ny kopikole andian'ny fasivy eto Antananarivo no navita ny soratra anarana sy nanotra ny instrumentalany raha samy maneho ny fiomanana ihany koa ireo hiatrika ny découverte Madagasikara sy ny talenta ny sabotsy 20 aogositra no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny kastina ho an'Antananarivo izay tanterahana ety amin'ny foibenay TV Plus Madagasikara Ivanja Ambotso. Faraka izany dia nivoaka omaly ny fankatoavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny HCC ny lalàna sy teny Randrena Soloneko mamerina ny tany nozana ny mpanjanaka amin'ny malagasy. Miandry ny fankatoavan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny fampiarana ity lalàna ity ho ny minisitry ny fanajaniana ny tany sy ny raharahan-tany ny jeneraly Lilson René de Roland tany Nosy Be androany izay rehetra nanajara ny tany araka izany dia azo ny tany avokoa ary tsy misy vahiny afaka mahazo ny tany intsony manomboka izao fa miverina amin'ny malagasy avokoa ny tany rehetra. Anoraisy filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny famerenana ny tany amin'ny malagasy nanajara ny tany ao Nosy Be indrindra fa ny tany no faritan'ny orinasa Sirama nefa efa nisy malagasy nanajara ny tany hatramin'ny taona maro ho iatran'ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharahan-tany. Zora Bartson. Nivoaka omaly tao amin'ny tranokala ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka tsara amin'ny lalam-panorenana ny lalàna mifehy ny famerenana ny tany nozanahany vahiny amin'ny malagasy ny tany malagasy no tanjona mba hahafahan'ny malagasy misitraka ny tany eto an-tanindrazana araka ny didina avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana miandry ny fankatoavan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika dia ho ampiarina avy hatrany ny lalàna sy teny Randrena Soloneko iny hoy ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fanaran-tany. Efa navoaka ny haute cour constitutionnelle izay miandry ny promulgation ho ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny mikasika ny tany izay nobodony colon. Tany nobodony colon dia miandry koa tsika mpitoniana izay famoahana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny filohan'ny fanavaozana. Midika zany fa rehefa mivoaka io dia izay nanajary tany no misitraka azy fa eto kosa hoe tsy hoekena izay misy
nandeha nanoronoro nanaroatra taty afara. Nisy ihany koa ny fanapahan-kevitra no raisiny filan-kevitry ny ministra farany teo mikasika ny fanangana ny ODOC na opération domaniale concentrée afana manoratra amin'ny malagasy ireo tany nalay ny orinasa lehibe na misy mibody tsotra izao hoy ny général Lilisan René de Roland ministra fananantany sy ny fanajariana tany. Voakasika ity fanapahan-kevitra ity ny orinasa Sirama ao Nosbe izay mamaritra ny tanin'olo tsotra ao Nosbe ho lasa fanana ny orinasa raha ny nambarany. Tany Sirama misy toerana zay efa misy tanàna norina fahela ancienne ville, misy toerana mbola namboleny Sirama nefa efa misy olona mipetraka. Resiko le voalohany ny toerana zay tany Sirama nefa efa misy olona efa mipetraka efa tanàna ancienne ville sahala amin'ny Dar es Salaam, Ambatoloka, Zamanjara, Ankipanivato, Antanamtara, Madiro. Reo zany ifampiresahana ary filohampirenena mbola handalo eto dia ezahana zany ny hanaovana opération ODOC mba hisitrahan'ireo olo amin'ny quartier zay nilazaina teo tany. Mbola ho tonga any Nosbe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika anatanteraka io fanapahan-kevitra no raisiny filan-kevitry ny ministra io ary amerina ny tany amin'ny tena tompony ny tany ao Nosbe ho iatrany ny ministra ny fananantany sy ny fanajariana tany ny général Lilisan René de Roland. Eo amin'ny lafiny politika ina hiteraka fizarazarana sy fandrafina eo amin'ny samy malagasy ny fiparitahan'ny ahafahan'io-kevitra mikasika ny rafitra politika ho apetraka eto Madagasikara eny amin'ny tambazotra tserasera samihafa hoy ny fikambanana iray avao isika malagasy. Ampitsarabazana ny samy malagasy sy ny fivoizana ireo rafitra politika sy ny fifanaratsiana miaraka aminy hoy ny fikambanana IAIM efitra mitarika fifankahalana no maro amin'ireo voarakitry ny fanehoan-kevitra ho fisorohana ny ady an-trano mety ho ateraka izany tsy dia miantso amin'ny fitonian'ny malagasy rehetra ary manentana azy ireo hampiakatra ny lentan'ny ady hevitra ny fikambanana milajanona ihany koa ny fifandrangitana sy ny fifamendrifendrona anaty ny fanehoan-kevitra ho iatran'ny IAIM. Antrala Sosi Omegara Nefzona maro ireo mamoaka fanehoan-kevitra mikasika ny rafitra politika ho apetraka eto Madagasikara amin'ny Repoblika fahadimy eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny tambazotra tserasera indrindra. Misy ireo maneho hevitra amin'ny tokony amiatrahana rafitra federaly ary misy no mitaky ny tazonana ny fanjakana tokana. Lasa mivoana ary fanehoan-kevitra mitarika fifankahalana nefa no misy amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanana iray avao isika malagasy. Manoloana ny toe-jaram-pirenena misy ankehitriny izay mampiahy ahy ny fisian'ny fanehoan-kevitra izay mitarika fankahalana sy fanjafiana amin'ny samy malagasy noho ny tsy fitovian-kevitra sy fijery ny amin'ny rafitra fitondrana ny firenena dia tsy hainay fikambanana ato amin'ny IAIM iray avao isika malagasy ny hangina ka tsy maintsy mijoro ho elanelam-panahy hampiray ny malagasy tsy vaky volo tsy ankanavaka na inona firehana na inona fiaviana na finoana na firazanana ny antoko samihafa mba hirahina sy hanandratra avy ny fihavanana malagasy. Mila ampiakarina ny lentan'ny ady hevitra mikasika ireo karazana rafitra ireo fa tsy fanehoan-kevitra mety hiteraka fisaraham-bazana eo amin'ny samy malagasy no voizina raha nambara ny fikambanana trany. Mandeha tanteraka io fivoizana ny hevitra io indrindra moa zany taorinany ny fikaonandoha ny tanora teny amin'ny CCI vato iny ary mampanahy ny hoavy satria hitantsika eny amin'ny tambazotra serasera fa dia misy ny fandrangitana, misy ny famendrofendrona ary misy ny hevitetika mieritreritra fanakorotana mba tsy ilazatsika hoe fampizarazarana. Ny IAIM dia fikambanana natao hampiray, zany hoe hanentana ny malagasy rehetra, ny mpiarabelona rehetra mba hametraka ambony dia ambony ilay ady hevitra
tsy ilay rafitra ny olana teto Madagasikara hatramin'izay fa ny fanatanterahana an'ilay rafitra ka raha tonga le kiondalana mandeha mivoy le hoe état fédéré misy miarina manao hoe aleo mijanona hoe état unitaire ny aima amin'ny ankapobeny dia mipetraka ho eo afovoany mametraka fa iray avao ny malagasy mitaky amin'ny fametrahana rafitra lanim-bahoaka sy manaja ny lalam-pandrenana ho an'ny repoblika fahadimy ihany koa ny fikambanana. Faraky ny rahantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo kosa dia mitaky amin'ny analana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna manodidina ny tsenan'izy ireo mpivarotra ao anatin'ny tranon'ny komina eo Anosy eo ampitan'ny Antenimera Andolo. Manakona ny tsenan'izy ireo nefa tsy mandoa hiditra ara-dalàna amin'ny komina akory ireo mpivarotra manodidina ny tranon'ny lehiben'ny komina misy ny tsena alakamisy ireo ary nambaran'ireo mpivarotra efa mandoa hofatrano sy aba samihafa nefa ireo mpivarotra ao anaty tsena antony tsy aneken'izy ireo ny mpivarotra tsy ara-dalàna manakona ny trano fivarotany mitondra sora-bavety teo anoloan'ny tsena alakamisy ireo mpivarotra ireo Androandry Antralalarso omekarana ifitsona. Mitontaly 700 iseo ireo mpivarotra ao amin'ny tranon'ny komina antsoina hoe tsena alakamisy ampitany Antenimera Andolo Anosy. Mandofa trano sehatra samihafa amin'ny komina izy ireo saingy lasa maty antoka noho ireo mpivarotra tsy ara-dalàna maro mivarotra manodidina ny trano fivarotan'izy ireo raha ny fitarainan'ireo mpivarotra androany. Eto amin'ny tsena vao Anosy zay manara-dalàna zany eto nefany manodidina anay misy tsy manara-dalàna be da be dia maty antoka be zay. Ny tsy fanara-dalàna zany ny komina tsy mety mivarotra le amoron-dalana zany nefa eto aminay zao fe mivarotra amoron-dalana be mihitsy dia matsapa mihitsy hoe maty antoka le ara-dalàna ato satria manao solta le ivelany zay nefa ato miaritra ny atsika miaritra ny rehetrarehetra fa tena tsy milamina le izy. Manoloana ny faty antoka sy ny fanakonana teraka ireo mpivarotra manodidina ny tsena alakamisy eo Anosy. Miantso amin'ny analan'ny komina ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ireo ny mpivarotra ao anaty tsena. Miteny misy zay rehefa miteny ohatran'ny tsy dia misy maheno ihany fa sarotsarotra ihany fa zay zany mba iangaviana eo mba henony fitaraina anay fa zay nge mampiditra vola amin'ny komina raha ny zavatra misy lalàna iainana eto tsy azo ivarotana eto fa parkina dia tomobile dia tsy azo satria zay koa nge mba satrinay hoe fa saingy zao zay voararan'le lalàna ity tsy azonareo ivarotana zay raha mivarotra eto zao manao braderie mandoa volany amin'ny komina mametaka an'ireny tableau reny zay mandoa vola daholo maka taratasy zay tsy mipetrapetraka amin'izao. Ny lanja sora-baventy nitaky ny anajana ny ara-dalàna ireo mpivarotra ao amin'ny tsena alakamisy androany. Amin'ny vaovany fitaterana kosa indray mangataka iray volana amin'ny fanjakana ifandiniana mikasika ny fandrarana ny fampiasana ny jiro mamono maso amin'ny fiara ny vondron'ireo mpitatitra amin'ny fiara lehibe mpamily camion. Maro karazana ny jiro LED samihafa ny hazavana avoakany ary samy manana ny asany ireo jiro ireo ny vondron'ny mpamily fiara vaventy manaiky ny fisian'ny jiro sasany tena mamono maso izy ireo ary manaiky ny fampitsarana ny fampiasana izany saingy mila iverenana dinihana kosa ny famaritana ny jiro tsy azo ampiasaina sy ireo jiro tokony ho afaka ampiasaina lasa tsy mazava tsara ilay fanapahan-kevitra ny voaka ary tsy nisy fampiriniana tamin'ny mpampiasa fiara ony ATC nambaran'ny teo anivon'ny foibe fitsarana fiara kosa fa tsy tompona ndraikitra amin'ny fikirakarana lalàna izy ireo ka manentana ny mpampiasa fiara hanaja ny fanapahan-kevitra ny voaka aloha mba hisoroana amin'ny fanesorana ireo jiro tsy ara-dalàna. Antralalarso omekarana ifitsona. Efa ny farana ny fepitaona nomen'ny fanjakana amin'ny hanesorana ireo jiro mahajambena maso ampiasain'ny mpampiasa fiara. Nangataka fantarana ny fepitaona ahafahana mifandinika eo amin'ny mpamily fiara vaventy sy ny fanjakana nefa ny fikambanana ny mpamily camion na ny ATC androany. Miaiky ny mpitondra camion fa misy ireo mpitatitra mampiasa jiro mamono maso, misy kosa nefa ireo jiro mila ampiasain'ny fiara vaventy. Na izahay mandeha any lalana dia misy tena tsy rariny jiro zay ampiasain'ny transporteur hafa na samy transporteur misy karazany izy io
fa loatra lasa safobe mahatsina daholy le famaritana azy mahita zany zahay amin'ny apahany mety le nampiarana lana fa amin'ny apahany faharoa misy zavatra tokony dinina ihany fampiarana le lalàna satria misy jiro tonga dia vatanao mamono maso na tsisy lalàna zany tokony fantatra tsy ampiasaina fa misy kosa mba apahana jiro raha safona le hoe afaritana amin'ny light le atao hoe jiro light misy degré misy spécifique misy karazany tokony ampiasaina. Tokony hisy hatrany ihany koa ny fampiresahana sy fakana hevitra amin'ny mpampiasa fiara voakasiky ny lalàna iray mialoha ny andraisana fepetra toy izao ahafahana mijery ny mety sy ny tsy mety hoy ny ATC. Dia ny fangatahana izay nataon'ny solitena ny mpitatitra teto moa androany dia hoe mba hovaina le lalàna anaraka an'izay tokony ho izy fa manaiky daholo ny mpitatitra rehetra analan'le jiro mamono maso sady izay mbola tsy maheno moa dia tanina hatrany analan'le indrindra fa le mipipika dia ao anatin'izay moa zay mangataka an'le ray volana aloha fa tsy afaka manapaka an'izany moa ny DGCR izay volony araka aminay hoe ahato kely aloha izy ray volana afahana mifampiresaka miaraka amin'ny ministera tokony andraikitra ao amin'ny fitaterana sy ny ao amin'ny DGCR sy ny gendarmerie afahana midinika anatsara sy isiany fehikevitra mivoaka afahana ifehezana ny resaka fampiasana jiro. Nisy androany ny fiona teo amin'ny solitena ny mpitondra camion sy ny foibe fitsarana fiarakodia nambaran'ity farany fa tsy tompona andraikitra amin'ny fikirakirana ny lalàna izy ireo mandrapisiny ny lalàna vaovaoraka izany miantso ny mpampiasa fiara rehetra anala ny jiro LED sy anaja ny fepetra misy aloha ny eo anivy ny foibe fitsarana fiarakodia. Mangataka fampidiniana ry zareo solitena amin'izay tompona andraikitra mahefa indrindra reo pikirakiran'izay lalàna zay fa mandra-pahatonga an'izay dia manentana foana zany izahay ao foibe fitsarana fiarakodia ny anasorantsika alohan'ireny jiro efa voalaza fa tsy tokony ampiasain'ireny fa rehefa tonga amin'ny fotoana ka mivoaka ny lalàna vaovao dia afaka mametaka sy mamirina izany rentsika fa raha ohatra voasambotra antsika amin'ilay fotoana mampiasa azy nefa mbola tsy azo atao araka ilay lalàna manjary hiazan'ny mpitandro filaminana ilay zavatra dia itsika ihany no mijaly. Nanamafy ny foibe fitsarana fiarakodia fa voafaritry ny lalàna Manakery fa ny jiro rehetra tsy hatrany amin'ny orinasa mpamokatra ny fiara sy ireo jiro mahajambena ary ireo jiro haingotraingitra dia tokony ho alana avokoa. Mbola vaovao mahakasika ny fitaterana izay hatrany isan'ireo sopotry ny famokarana ovy sy vary ny amin'ny commune Malalalondo ao amin'ny tapany Atsimo ny district Anarivomamo anatin'ny fatra Itasy misedra olana goavana nefa ny antoerana mandavataona no ny faratsiny lalana ireo fiara vaventy sy matanjaka ary ny moto ihany sisa no afaka mivezivezy na amin'izao fotoana ny maintany izao aza hoy ny fitarainany bentanana ao anatin'ny commune Ambanivohitra Malalalondo sy ireo commune manodidina. Vaovao tateriny TV+ Miarinarivo. Ankoatra ny commune Ambanivohitra Manalalondo dia misedra olana amin'izay faratsiny ny lalana izay ihany koa ny any Amboanana sy Alakamiskely ary Antenimbe izay samy mpamokatra ny vary gasy mena Manalalondo. Lalana manodidina ny 730 kilometatra izay avokafoky ny fiainan'ny mponina hoy ireo bentanana aty antoerana. Efa ela nafantarana izany hoe Manalalondo zany amin'ny ankapobeny moa any faritra atsimo dia Manalalondo foana ny malaza azy na miainga ety Amboana tsika na Alakamiskely na Antenimbe dia amin'ny ankapobeny Manalalondo foana ary natao koa mitambajotra tserasera dia fantatritsika hoe Manalalondo zany efa hatramin'izay ny tena ratsy lalana ratsy zany Manalalondo zany nefa dia lalana 730 kilometatra fotsiny izy nefa tena ratsy dia anisan'ny zava-dehibe ho anay amin'ny tapany Atsimo zany Angarivomamo Amboanana Alakamiskely Antenimbe ary farany eo Manalalondo izay misy ny tenako moa ny fanamboaran-dalana. Manoloana izay olana izay dia atao lara-pahamehana ny fanaovana fanadihadiana hitsinjovana ny fanamboarana izay lalana mampitohy ny renivohitry ny district Arivomamo amin'ireo commune ireo hoy ny lehibe ny faritra Itasy. Politika mpanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy izay fanamboaran-dalana izay dia nisy ny fiara-miasa moa zany amin'ny alalan'ny
ministeran'ny fambolena sy ny favitantena ara-tsakafo miaraka mitetikasa FSRP fiatombohan'ny fanadiadiana no atao zany manomboka izao. Tsy mbola tena fanamboaran-dalana akory rehefa ivoaka izay fanadiadiana hoe ny foton'izay dia amin'izay isika vao mahalala hoe karazana lalana sala amin'ny ahoana moa no afaka atao manomboka eto amin'ny commune Rivomamo mipaka makany amin'ny commune Malalalondo. Nisy ny fivoriana fifampizaram-baovao sy fanentanana momba ny dingana fanadiadiana meloha izay fanamboarana ny lalana Rivomamo Malalalondo izay. Notary ny lehibe ny faritra Itasy ny rano tamindreo ben'ny tanàna sy tompona andraikitra voakasika izany. Vaovao avy any Mananjary kosa tsy nanaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny toerana ivarotana ireo mponina ao amin'ny fokontany Tanambao commune Mananjary niteraka savorovory tamin'ireo mpivarotra manamorona ny lalam-bato amin'ny fokontany Tanambao commune Mananjary zany tranga izany androany maraina niditra antsehatra ireo polisy pirenena mba hampitsahatra ny savorovory tao antoerana ary niezaka nandamina ny korotana tsy mbola naneho ny heviny kosa ny avy eo amin'ny commune Mananjary manoloana izao toetra raha izao mitatitra ny vaovao TV+ Mananjary. Naneo ny tsy fankasitrahany ny fanesorana azy ireo ny mpivarotra manamorona ny lalam-bato amin'ny fokontany Tanambao commune Mananjary. Fanesorana izay notanteran'ireo polisy munisipaly Mananjary raha ny baiko azon'izy ireo. Tsy nisy ny fampilazana mialoha nefa ireto mponina ireto mba ho fiomanan'izy ireo ka antony tsy akasitrahana izao fanesorana izao. Nanoho ny asany ihany anefa ireto polisy munisipaly ka antony nahatonga ny savorovory teo an-toerana. Raha ny vaovao voaray noho ny fanamboarana tambony trano iray izay mifanakaiky ity fivarotana manamorona ny lalam-bato ity no antony nanesorana ireto mpivarotra ireto. Za io zany efa efatra taona nivarotra teto efatra taona mahery dia ifarotra lakory ary zareo mizaka hoe titre borné tanina zareo nefany efa iny tena marina ivelany poto aza tokony ho izy kanefany nohony fafananan'olona raika vola dia voadofitra vola dia magnendakendaka anay sy amindrariny izahay zao dia olona magnano tegna aby viavy magnano tegna ary zay efa nametraka taratasy amin'ny commune amin'ny polisy amin'ny chef district fa izay mahavita patante amin'ny contribution mandoa ticket isaka isanandro amin'ny commune isanandro resy malafo de mandoa patante raha ohatra ka hoe asany commune na ohatra mitozy green io magnano travaux amin'ny sisin-dalagna afaka miala antaratasy anefany ilazana an'izany fa zareo sisy taratasy nomenanay sisy fensona fa tonga dia io mandravandrava io ka izay magnentana anareo mpitondra fanjakana eto mba hizerena eto Tanambao fa voany sindry azo lela hay. Tsy nitazapotsina nefa ireo polisy pirenena Mananjary fa naindrainy andraiky ny avetrany mba hampitsahatra ny savorovory tao an-toerana ka niezaka nandamina ny korontana. Tsy mbola naneho ny heviny kosa ny amin'ny commune Mananjary manoloana izao toedrara izao. Mbola vaovao mafana amin'izao raha teo ihany koa ny raharaha la rondelle izay tsy maintsy esorina noho ny fanimbazimbana foko atambahoaka izay saika niteraka fikorotana ny voakany Mananjary. Mbola andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Manasantsika indriana araka ny resabe. Ny pejy Donatanga mampiseho anatin'ny pejiny manoloana ny trangam-piarahamonina Monsieur Tomanory dia manao antsoavo amintsika mpiray tanàna fa indrindra ho anareo mpitandro ny filaminana OMC ny tenako mba handray andraikitra sy hanao fanadihadiana lalina mahakasika reto tranga mahonena ireto izay niseho tato ato. Fanafihana amin'ny tampiadiny tao amin'ny fokontany Ambalakininina, doro-trano ny ninana tao, tao Mahazo Arivo Miakara, von'olona ny ninana tao, tao Akadirano, mpianakavy Nifamono, tao Menagisy. Rary fiononana ho an'ireo niarambona sy namoy havana ny tenako, makahery ny fianakaviana, manentana andretra mba hifanometanana ka hanome vaovao mari-potitra mba hanampitsika ireo mpitandro ny filaminana mba hahitana ny marina fa ny marina tsy mba maty raha vonona isika mianakavy ady amin'ny tsy fandriampahalemana eto amin'ity tanàna mamitsika ity. Ny pejy fotsitsotsi mampafantatra efa mba hafahafa tabilava miandro vazo.
Ny pejy vavoeto Madagasikara mampafantatra erany sarany dialyzy. Tsy mitsahatra mikaroka vahaolona hatrany amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fitondrana fanavozana tarihan'ny Kolonely Mikael Randrinirina hanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara. Nototosaina androany ny fifanaovatsy ny feramiasy eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny lay finitika internasional mba hanamorana ny fanadiovana rà isaky ny renivohim-paritra. Ny pejy polisy-pirenena mampafantatra mboim-po nakatompotrano filaminana ireo bara mbola nisokatra taorininy tamin'ny 7 oralina nandritra ny fanaraha-maso natao. Ao amarin'izy ireo ihany koa ny fahazondalana ary nampitandremana ny tompo-toerana najany ora fiasana sy ny lalàna, sady no hamafisina ny fisorohana ny fidiran'ny zaza tsy ampy-taona amin'ireo toeram-pialam-boly. Ny pejy Info Plus mampafantatra miamitombo hatrany ny toeranomen'ny baolina kitra ny vehivavy aty Afrika. Ny CAN Féminine 2026 izay tanterahana ny Maroka dia manamarika dingana vaovao an'ity taranjy ity satria sambo no handray anjara amin'ny fifaninanana ireo ekipenina ambin'ny folo avy amin'ny kontinant afrikanina. Ankoatra ny fifaninanana zonany amboara, ity hetsika ity dia manasongadina ny fivoaran'ny mpilalao afrikanina vehivavy, ny fitombon'ny fampiasam-bola ary nisaka ataon'ny firenena amin'ny fanomezana sehatra bebe koa ho an'ny vehivavy eo amin'ny fanatanjahantena. Vahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Zoma 7 aogositra 2024 aorian'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy. René Tovindrainy Fulgence, flou taled généralan'ny ITTI, flou nationalan'ny Antouk Tamami, tanora malagasy miroso. Ny tenako moa zany mpandraharaha dia niditra politika. Mazava ho azy izy anankiroa. Izy anankiroa zany no tiako voizina. Hoe ny politika dia ny fitantanany fanjakana ny firenena, fitantanany raha-panjakana rehetrarehetra zay ianarana manoka zany zavatra zany, fa ny fanaovana politika dia ny olona ho an'ny manao politika fa tsy ny système. Zany tsy ny torolalana hoe zao ny lalàna momba an'izao dia tsy azo atao no manao an'izao. Iny dia torolalana iny hoe ina nanaovantsika azy, zalany hoe business plan, zalany hoe zao nanaovantsika ny ty. Fa ny olona ve manana n'izay kalitao afana manatanteraka any zavatra napetraka. Eto Madagasikara neka raha mamaky ianao ny mission na ny asa tokony atao ny isaky ny ministera dia tena mipetrapetraka. Fa le olona anatanteraka no problème amiko, satria ilay rivotra politika teto hatramin'izay dia hoe mila mameno paosy aloha, ary matoa ny fanesesy ny fitakina nanomboka tany amin'ny Rosororivo ka hatramin'ity androany ity dia noho tsy fatombanana ireo zavatra tokony nandalovan'ilay firenena afana nampandrosan'ilay firenena. Zay zany izy. Dikan'izay zany ny problème eto zany tsy le fanaovana politika, tsy le hoe le politika ny ratsy, tsy hoe le fandraharana ny tiampy, fa ny entina manao an'ilay politika le olombelona voavolavola hanatanteraka ny politika. Azadinonary iresahany indrindra makasika ny fandraharana sy ny politika eto Madagasikara. Zoma 7 aogositra aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Azatonona fa rehefa avy eo ary nizao vaovao amin'ny fiteny malagasy izao no anarantsika iny fandarana manokany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Plus Madagascar, toujours vouloir plus.
TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Tikuramba makafijai Jina kulutatika apizaye Kandore vere na nenu nitrai Kandore vere na nenu nitrai Otoitsika hatrany ny fampalalam-baovao metraka mivantana amin'ny vidim-piainana ny fiainana fiakaran'ny tahan'ny zanabola fototra any amin'ny banky Foibe miteraka olana lehibe amin'ireo tantsaha matetika ny tsy fifehezana ny fampandramam-bola madinika ko ilana ny fijerenan'ny fanjakana ny fiaraha-miasa izay tokony atao isoroana izany ny Front National ny antoko SVM arivo rakotovao fanazavana hoentin'ny Santatra Diamondra. Tsy afa miala amin'ny fondramam-bola ny anivon'ny banky ny akamaroan'ireo misehatra ny tontolo ambanivohitra indrindra ireo tantsaha. Matetika bokatrosa ireto farany noho ny fahalafosa ny tanjana-bola indrindra amin'ireo banky madinika izay mahatratratra any amin'ny 300,000. Olana ihany koa ny fahatarany ny fahazahoana izany ary ny tsy fahampiny ny fanabeazana ara-bola. Eno, hita ary raha malala fa tena bokatrosa mihitsy ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ny tantsaha tsy mahaverina intsony an'ireo volana laina. Indraindray tsy mifanojo ara-potoana ilay zavatra olana efa ela be zany. Indraindray ilay izy raha 100 ny ilain'ilay tantsaha 20 ny amena dia tsy mahavita ny zavatra tokony anaovany dia lasa izy mindrany any amin'ny olona nataontsika ireny mpampindram-bola aty amin'ny sisisiny ireny. Manasarotra daholo zany ary mampahantra ny tontolo ambanivohitra. Zany ny isan'ny resaka atao. Mila miditra antsehatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo banky ny fanjakana mba hampidinana io tany zanabola io. Ary ny fanapariahana n'ilay tolotra amen'ny fitondram-panjakana nefa tsy asan'ny fitondram-panjakana zay dia mety ho ela marina hoe tsy tena ny fonctionnaire manao azy fa na inona asa c'est un métier ozy izy ny fitenenana. Ka zay no mahatonga anahy mieritreritra sao dia any amin'ilay ataoko hoe fampidinana ny tany zanabola raha manana ny vola atao anatin'izany ampindramina ny fitondram-panjakana mba hisian'ny fampirobona ny famoronana asa eto amin'ny firenena no mifanaraka amin'izay dia misy kosa ny fampifehezana anatin'ilay izy dia misy ny tokony contrôle ahafahana manao an'izany satria tsy nahomby ny taloha fa nisy foana teo nataon'ny fanjakana fa lasa resaka crédit politique. No mafisy komitin'ny politika ara-bola tamin'ny 10 Mai 2024 fa ho tazomina 220,000 ny tany zanabola fototra amin'ny banky Foibe ny Madagasikara. Amin'ny petsim-baovao hafa tsy mbola tonga ny ampelantanan'ireo tokantrano maro izay rava-fananana ny fanonerana tamin'ny fandravana ny fanan'izy ireo nandritry ny fanamboarana ny ampahany amin'ny lalam-pirenena fahadimy hoy ny bentanany ao anivon'ny commune ambanivohitra Antanifotsy ao anatin'ny distriktan'ny Sonerano Ivongo. Maro tamin'ireo voasoratra tanatin'ny lisitra isitraka ny fanonerana ihany koa no tsy ao anatin'ny lisitra intsony amin'izao fotoana izao horan'ny fanazavana trany ka miantso ny fitondram-panjakana izy ireo andraikitra makasika ity rara ity. Gracia ndresy toerana sy fasata. Trano fonenana maro miampy tanimbola amin'ny hektara maro no tsy maintsy noravaina tamin'ny fanamboarana ny ampahany lalam-pirenena fahadimy Sonerano Ivongo Vahibe. Nazava tamin'ny vahoaka ny lalàna mamaritra fa manana zo isitraka fanonerana noho io famotehana io izy ireo tany ampiandohan'ny asa fanamboarana nataon'ny governemanta tamin'ny fitondrana teo aloha. Vita nefa ankehitriny ny lalana saingy tsy mbola tonga ny ampelantanana ireo rava-fananana ny fampanantenana ranonambara-ny bentanana ny commune ambanivohitra Antanifotsy distriktan'ny Sonerano Ivongo. Manoloana izany dia miantso ny fitondrana fanavaozana indray andraikitra amin'ity toetra raha ity ny tenany. Magnoloana zay fagnamboarana ny RN5 zay faly zahay vahoaka mpahazo tombotsoa satria afa-pasairagna amin'ny resaka fahavitan'io lalana io. Nefa ny endrokely nisy zavatra nampanantenaigny ny vahoaka
ary zony tokoa ny hisitraka n'izay fagnonerana amin'ny zavatra simba zay nefa atreto mbola tsy tonga io vola io ary tsy vitan'izy mbola tsy tonga fa araka ny niresan'ireo tompony andraikitra tamin'ny farany dia mihena eran'izay niena ny tonom-bola zay voalaza fa hositrahan'ny tsirairay ary maro amin'ny olona voasoratra tagnatin'ny lisitra tamin'ny voalohany voalaza fa hisitraka io vola io no tsy ao anatin'ny tsony tamin'ny farany ka eto ny tenako misy olo tena ny vahoaka anatin'ny commune Antanifotsy anatin'ny district Soanierana izay sy mafanagna no ny fagnamboarana RN5 io manentana ny fitondram-panjakana mba hamaha aingana faran'izay aingana io olan'ny fagnonerana io tsy henan'ny tonom-bola ho raisin'ny tsirairay ary tsy hisitraka ny tsirairay fa rehefa rava fanagnana dia hisitraka izay tokony hositrahany avokoa. Efa nandalo nijery ny zava-misy amin'izao ny ministry ny asa vaventy ankehitriny midina ihany koa ny resaka faniova ny lisitra ny amin'ny fanjakana misy very andalina ny anarany ireo tokony hisitraka izany raha ny fanazavana trany. Manasitsika ary zao anaraka ireo vaovao tapatapany. Raha teako ireo mpivarodamba ao amin'ny bazary Sakamandroany, ireo mpangalatra lamba roa lahy isany ikoizana. Salantsarano zany fa misy olo mahita zany maly hoe fatero izy maly. Ina androany na maliky ndraiky fa maly namiko zany rozy na maliky ndraiky androany. De bandeo zany misy raha andesindrozy zany, misy saolo. Lafa nitiako anao zany mety misakoko zany de manao mission zany de manao raha zay fahitako anao. Zay zany malaka zay nangyo zany mbola vantera saky bola raiky misy makita prisa makifitretsy. Fa le patron koa zany de azo kidia maro zany de raha farany alonetsy. Ny aiky ny halatra nataony izy roa lahy reto ary atolotra ny manam-pahefana. Pes manana plan ko raha to vona galarina rosa ny marina tena izany. Na galarina zany efa tasy ko. Na rosa no lantana ito vo mo sa kaya. Kaya akamakisi karama manjang. Manakina kaya fa ira bra beuru mteta kyang. Fa yao karama manjang. Maro ireo tanora malagasy no manan-talenta eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra saingy tsy ampy ireo olona mpitily sy manampy azy ireo ho tonga any amin'ny sehatra matianina kokoa noho izany indrindra no ijoroan'ny Club Delta United izay tarihiny Titira Soanevo tanjon'izy ireo ny ampiofana ireo tanikety manan-talenta mba ho atosika ho any amin'ireo ekipa goavana. Tanora latsaky ny 17 taona sy ny latsaky ny 20 taona. U17 na U20 fantatry rehetra satria ao amin'ny taona io no matetika ny tsy de tena misy mijery loatra ny ankizy manan-talenta. Marina indrindra fa tsy natao hoe hitaizana fotsiny le test io na détection io fa tena hitsolovana ireo ankizy tena efa manan-talenta ho atosika any amin'ny niveau ambonimbony raha tsorina dia ny hoe alefa any amin'ny grande équipe rehefa aveo fa matetika ho io tsy dia tena misy miraharaha le taonan'ireo ankizy ao amin'ny préformation ohatrany io école de foot io tsy académie fa club de formation zay zany aloha tsara ho fantatra ary zay ankizy tonga ao dia ankizy orientena mihitsy ho any amin'ny haut niveau any amin'ny haut niveau io ataony eto amintsika ny PFL na ho any amin'ny haut niveau ho any epita indrindra. Anomboka raha pito sabotsy any amin'ny kianja ny SK Tanimena no anaovana ny fitiliana ireo tanora latsaky ny 17 sy 20 taona. Ny Dr Ibrahim Norbert Richard no secrétaire général voavoan'ny commission de l'océan Indien misolon'ny toerany Edgar Razafindrava tsy misy mahafantatra ny tena andraikitry ny secrétaire général ny commission de l'océan Indien hatramin'izay. Misy 5 firenena mpikambana ao amin'ny COI de Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles ary Comores. Tsy maintsy isy ny fanatsanana ny rafitra eo anivon'ny commission de l'océan Indien satria tsy nampandeha ny asa sanosanina hatramin'izay. Ny rafitra misy ankehitriny anisany koa ny fitavozavozana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hatramin'izay ka tsy maintsy hovaina avokoa zany. Efa 10 taona zany nisian'ny COI ka hatreto mbola tsisy fiovana na fomba fiasa zany na fomba fitantana ny COI.
toejavatra ny azakazaka ny ova mandritran'izay efapolo taona zay nefa ny COI na ny fomba fitantarana azy na ny fomba fiasany mbola tsy niova misy zavatra tokony niova mba ahafahana zany magnamafy ny andraikitry ny COI fampiroboroboana ny fiaramiasa aty amin'ny faritra misy atsika aty zany. Fandaharana manokana anasana ny solombavambahoaka Pety Rakotoniaigny. Fa isy dialogue politique eto Madagasikara kanefa tsy misy fifanoritana politika mandeha tsara ny asa ataon'ny androm-panjakana tsirairay anaporofoana ny fisian'ny fanavaozana mila dinisika tsara izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia aoka tsy hadika ho fizarazarana ny fanirian'ny malagasy isaparitra. Hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny sabotsy 8 Aogositra aoriana aty aminay. Misy olombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distriktan'ny Kalamavony Pety Rakotoniaina no vahin'ny fandarana manokana zay orahintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara raha ampitso sabotsy 8 Aogositra 2024 aorian'ny fandarana nety aminay. Afaka jaly nahazo miady manokana nolor zamba tsy ho fatsy vevolagna tankibo ifadibadika anao miltegna tsy nitsitragna anao reniko tsy nataonao tambagna tsy nateo papa satria anao viavy maefo kegnaniza velokira satria fiera zazanaka anao ty magnanao aboaka konkiaka fa maromboko nany zao tongozonao angataiko aminjagna ary mba olava vilomagna anao tiako fa raha tsy misy raha jaliagna fa malibabiagna zay fogna didiko anao mama magnifika ny vitanao tsisy mahavita tsy raha forogno fa olo jiaby nahita Fakaranao io tsy hoe sartadiavagna tsy hita oarano anao mama magnifique. TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Dikta be fa be chamblada smanga pe na win hita na datan talan best step tura brike miala te vol angalak pe pul miala te ful galala gak pe pul jana ni lusfera tfanna na tunga ne met mat na mita kan deva mit tamampo manjaro te ful klat tukumba e fanisa tam nya ju Jerusalema fana 60 ton tsanga na mitya lutam sane tena I fok e gol pen fa pupam reus sa fubarat I nuk fa e fa porain tsara sa tik na te stress fa fitsuna mi patakam fa se lut sane kres fa in kun ba anzara asen miala te ful angalak pe pul Miala te ful TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus.
mikasika ny fandaharana eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia ny copier-coller andian'ny fahasivy izany manakaiky ny fanombohan'ny casting ho an'ireo mpifaninana amin'ny ity andian'ny fahasivy ity ho an'ny eto Antananarivo. Efa maro ireo mpifaninana amin'ny copier-coller andian'ny fahasivy eto Antananarivo izay no nahavita ny fisoratana anarana sy nanolotra ny instrumental ny hira samy manohy. Ny fiomanany kosa ireo hiatrika ny découverte Madagasikara sy ny talenta ny sabotsy 10 aogositra izao no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny casting Antananarivo izay tanterahana ety amin'ny foibe ny TV Plus Madagasikara Ivanja Ambohitsoa. Ny andindiny amin'ny sariny Prod Plus. Efa ao anatin'ny fandaminana sy fiomanana tanteraka na ny mpandray anjara na ny ekipan'ny TV Plus Madagasikara mandray ireto mpifaninana ireto ho an'ity copier-coller andian'ny fahasivy ity. Efa maro ireo nisoratra anarana ka nanatitra ny instrumental raha vao naheno fotsiny ny andro voatendry anaterana izany. Efa tokony homana avokoa ny mpandray anjara rehetra na ny découverte Madagasikara na ny copier-coller na ny talenta fa hanomboka ny sabotsy 10 aogositra ho avy izao ny casting izay atao ety amin'ny foibe ny TV Plus Madagasikara Ivanja Ambohitsoa. Andao ary arahantsika kely ny resadresaka natao tao amin'ireo mpandray anjara tonga tetỳ androany ireo. Mbola tsara antsika jiaby copier-coller Léonil dia manasa antsika jiaby tonga agnotrona zay mafantatra na jiaby fataontsika show live dia akato fotoagna TV Plus Ivanja. Let's go. Yo la famille, Akorzora, DSMMG, découverte de Madagascar, M22. Manentana skanap zany zao zalahy iska zay magnaraky page-ny MMG amin'ny Facebook eo. Hanoanany MMG amin'ny découverte de Madagascar. Solo tegna ny faritra anosy ka dany Antananarivo. Peace aby la famille. Yo. Efa vonona ihany koa ny tarika ny aingany monsieur miavaka ho an'ny mpakafy azy. Efa ao anatin'ny fikarakarana ny fionana lehibe ny tarika amin'izao fotoana izao. Fotoana fohy sisa no andrasana dia eo amin'ny mpakafy ao Antsahamanitra ny alahady 10 aogositra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny tarika ny ainga amin'ny tatitra ny vaovao samy mandray mahefa. Ny tarika ny ainga miaraka amin'ny Lax Production zay organisateur ny tarika ny ainga amin'ny 16 ho avy zao no fampisehoana goavana be ao Antsahamanitra ary fampisehoana miavaka tsy ohatra ny fahitatsika folo taona amin'ity 24 ity ny nalasanana tsy hoe kory ny nalasanana Liongia no anaovana fety fa ny fahatsiarovana azy sy ny zava-bitany napetrany teto an-tany. Fahinambefolo volana aogositra zao io zany fotoana anankiray fakahitatsika indray rahanay sy zokidoda hiara hivazo hiaraka amin'ny zalahy miainga sy tsy tonga amin'ny fotoana io mbola tsy fantatra hoe vina indray aiza indray le toerana fa ny amin'ny io fotoana io aloha zany no mila fahatongavantsika rehetra. Herinandro sisa koa fa mpanantenana izy ty ho anareo mpakafy miainga sakafo isan-karazany efa misy eny toerana toy ny tapakila matetika manko sika rehefa haiky foana zay hoe mbola misy tapakila rehefa dia zao dia vonjeo fa mandeha be izy aho dia mba militra aloha dia milamina tsara. Efa fantatrareo hoe ohatrany ahoana zany Lax Production zany rehefa mikarakara zavatra fa tonga dia sono bomba be mihitsy ny nafaranao iandonoma niaraka amintsika ao amin'io na ny faningona ny sehatra aza dia hiavaka mihitsy amin'ity tena neo an'le mahakoboy an'le tarika ny aika fa ny sofina mahazo fafinaretana ny maso mijery mahazo fafinaretana dia miara sambatritsika menaka fa tongava maro daholo. Efa voalaza teo daholo moa zany ny zava-misy rehetrarehetra ho hitantsika ao Antsahamanitra fa ny hira nangatahanareo rehetrarehetra dia ho ataona eo Antsahamanitra daholo fa tongava maro. Dia efa vonona na amin'ny fanamina na amin'ny fisehoana an-tsehatra na amin'ny hira izay atao ao za tsy teny hoe adiny firy na adiny firy fa ianareo fa mahafantatra fa io amroa tsy diso dia miaka-tsehatra ny tarika ny ainga amin'ny enina sasamaraina zay dia efa ao Antsahamanitra. Mbola misy vea ny tapakila hiazakaza fa tena mandeha ny tapakila ao amin'ny super musique Analakely dia eny an-toerana dia mbola isy ihany koa ho anareo izay tsy afaka mandeha amin'ny super musique fa hoeny Antsahamanitra dia tonga.
Horantsika kosa ary zao ny sombony tamin'ireo faneho-kevitra ireo rehetra nandray anjara tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana atao amin'ny radio plus 100.2 FM tamin'ity androany maraina ity. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Nanambary mosorary son vitsy baipasy androany tao anatin'ny fanehoan-keviny. Mila jerena ny marina rehetra mikasika ireo olona tsy nandeha tamin'ny fahamarinana teto amin'ny fireneny vao afaka miroso amin'ny fampihavanana isika. Tsisy fihavanana mandeha ho azy zany tsy misy resaka mbomboarina zany fa tsy maintsy jerena ny rehetrarehetra dia ahoana le faty-antoka nandritra ny 4 taona moa le vanila vidiana tamin'ny vidina haricot vert dia ahoana ny tsy nafahandreo ny olon'ireo mba hoe niary nampianatra ny zanany nefa ianao ary amina école lafindrindra zany rehetrarehetra zany hoe mila regleny zany ka tsy mandeha ho azy zany re olona ary tsy filambaniny zany fa na le tenin'Andriamanitra ifandraisentsika lahatra ary ny fahamarinana ihany no manafaka firenena fa tsisy zavatra boaboarina zany. Mila fantatra marina rehetrarehetra iza nanao inony dia mireconnaître ny tsirairay hoe mialatsiny na mifona fa nanao an'izany fa nga misy mody fanina fotsiny dia alefaso ny fifidianana hoana miala bato nataonao ary mbola tsy voamarina akory fa mila marinina zany ka raha te hiavantsika raha te ho afakytsika tsisy zavatra hoe alefalefa fotsiny amin'izao fa mila marinina ny zavatra rehetrarehetra zay tsika vao afaka mandroso e. Demokrasia mivantana. Hoy kosa monsieur Nantenaina Vetsy Mahamasina, tsy misy ny fanavaozana fa ataon'ny fahadisoana nataon'ny filoha teo aloha ihany nataon'ny fitondrana amin'izao fotoana. Mila hafainganina ny fifidianana. Arosoa ny fifidianana dia aleo mba tena hoe ho madio le fikarakarana ny fifidianana fa izay ihany no vahaolana. Fa hitondrana atao hoe fanavaozana ity zany leko anazy dia fanavaozana tsy mahomby le izy ary tsisy mandeha amin'ny zelony le fanavaozana ny firenena fa ny zavatra hita dia stilina an'le mpitondra teo aloha ihany ny ataon'le mpitondra amin'izao dia inona moa zany mahafanavaozana an'le izy nefa ny anarana hoentiny hoe fanavaozana amiko zany fanavaozana ny firenena dia rahatreny fitony tantsaha valopy-isanjaton'ny malagasy any amin'ny lafin'ny fampianarana satria ny zanakam-panan-karena sy ny fanambola ihany mianatra tsara fa ny zanaka sahirana mahasahirana anazy dia vetivetsika dia miala andarana amin'ilay fianarana izy satria tokony hojerena zany ny resaka ny tantsaha izay fianarana ary fahatelo ny fahasalamany fa tseto aloha dia tsy misy fijerevana nyzany mihitsy zany na hoe sosialim-bahoaka akoatriny hoe resaka jirama io mbola mandeha zao ny lestage amin'ny faritra maro efa manerana Madagasikara fa tsy Antananarivo ihany dia amiko zany le fanavaozana tsy mandeha amin'ny zelony mihitsy ary tsy misy fanavaozana zany eto fa ny zavatra hita eto dia mangoro-karena faran'izay maximum ireo mpitondra zao ireo dia aroso le fifidianana satria izay ihany ny vahaolana ho an'ity firenena ity. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Dia hoarantsika ary zao ny avombolana. Androany ty ny voambolana hoe ngazana indray no andeha ho fatarina ny tena dikany. Ny hoe ngazana dia entina ilazana tany-maina sy karakaina ka tsy anirin-java-maniry. Amin'ny teny frantsay ny azo ilazana azy dia hoe sec et stérile. Voambolana izay azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Vokatry ny ahitany sy ny tsy fisian'ny orana dia ngazana ny tany any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra amin'ity fihezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Andao samy hiara entana sy andray anjara famboleka-azo isan-taona mba tsy ho tany-ngazana Madagasikara. Na koa hoe velotarainy ireo tany tsara efa tsy ampy ny orana fa toy ireny tany-ngazana ireny ny tany izay tokony ambolena any ka mafiasaina ny tambolony sady karakaina. Rehefa fantatsika raha ny hevitry ny voambolana hoe ngazana dia azontsika izarana amin'ny laza mampiasa amin'ny andavanandro ity voambolana ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Orange
eo anilanao manolotra ho anao moteur action zazazavo moa zany lalatsika androany madamo lalatsika andalo kely tsy tanjombato tsika eny tompoko dia andeha ho any ambato fotsy tsika nde hijery zanakazo any ambato fotsy tsika dia mamagny kely andro zareo mbato fotsy garo tsika mariny tiry madamo tsy alao aloha rapina kely ty essence ty zany raha izany na voaka eto ohatra mampatahotra fa alao maka amin'ny bidon angambany zany tokony niteneninao tamin'ny voalohany zany a ka ty zao tsy hitako raha tsy efa ambany be le zoziko omaly a nanome volanao nampividy zavatra anao mbola tsy naverinao le fa merim-bola omaly a zavatra inona moa zany nampividy mofo omaly a dia nampividy fromage kely fotrina moa le vola 100 000 nameko anao omaly ohatra dia tao tsisy famerim-bola le izy tanao mofo a nakoroa tao ve eno hoe mofo roa dia fromage a zay zao mety efa eo amin'ny 35 000 eo zao zay fa raha tsisiny mety efa merim-bola nakaiza zany tokony mbola misy 65 000 zany raha mety adiny tsy haiko a leto mihitsy io mihitsy ny olona ty mitaraina daholo fa manao trosa amin'ny olona ty ony io tsy rehefa rano io dia tsy mandeha ty akaiky ety fa mandeha any alavitra be amin'ny mihitsiny izy satria manana trosa aminazy ny olona ty dia le mpivarotra charbonnerie vao teo koa ny tenena fa hoe nanany trosana charbon tapagono ny tsika tsy mampiasa charbon kahita zamanina koa zany alors angamba hoe tsoroko ve marina ny mavedy tsy be desa madama sady tsorasa madama nefaboana moderariny le fitiavatiava tena kely zany a tokony tsy atao ato zany ry Gérald tsy mety zany anao raha mbola manao an'izany tokony tsy ataonao zany fa tokony tsotra ianao rehefa misy zavatra ilainao nalaiko ary le izy nalaiko le famerim-bola maly dia mba fidanako anina dia noetiko nitari am'le biara tarina anao fa nga misy naniraka anao iloka mba lalova kely fa zay le zavatra tsy tiako zay tsy misy milokaloka zany fa miasa ianao ato a tsy any amin'ny filokana ny alehanao ary amin'izay ianao isaky ny rahana zany ianao ary hitako moa le famerim-bola tsisy miverina ty amiko ay ianao ty tena titikely tena efa nadonona madama fa tsy hoe titikely zany andre adiniko ange le famerim-bola aiza isan'andro zao ve dia ho adiny foana mety le mpanasa lamba mahazo tomba mpanasa lamba ny amenao loza fa mpanasa lamba nga mitrany trano ka adiniko anatin'le poziko reny koa le famerim-bola dia any aminazy ny vola fa tsisy idiran'ny mpanasa lamba tena tsy mety tena oroako ianao fa tena tsy mety zany alova solokony lasantsy ty nitadiavy ianao fa za tsy anisy lasantsy an'io fa ianao midemere dasina lasantsy an'io fantatrandre moa le pompiste reny dia mba niangaviny izy io mba hampina andana ianao alevy le bidon dia andana le vola rehetra any aminao andana ividiany lasantsy zao dia zao manimba ny fifandraisana eo anivo fiarahamonina ny afetsifetseny toetra afaka ialana ny fahazaran-dratsy coupé dans la boîte farinatreto ny anjarako tamin'ity alina ity misotratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany fitiavana dony kosa mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko favoara-panatanjahantena ny songadina antsika amin'ity androany ity ho tanterana ny famerenana ny fifidianana izay ho filohan'ny ASIF na ny association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires ao anatin'ny 30 andro hatsangana ny komity isahana sy anomana izany fifidianana izany mba ahafahana manaja ny fetrandro napetraka sy anokafana ny fifanana nasionaly izay ho atao any manankarana nanaiky izany ny filohan'ny ASIF teo aloha ary naza fa ho tompontsoan'ny mpiasam-panjakana nandraisina ity fanapa-kevitra ity andawaravary taorin'ny fanambarana nataon'ny MGS sy ny MINFOP nanamafy ihany koa ny fiadinan'ny fanavozana ny repoblika amin'ny sahana ny fitarainana fa tsy maintsy tanterahana ny famerenana fifidianana izay ho filohan'ny ASIF na ny association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires ao anatin'ny 30 andro nisy ny fampetsoana ireo mpisehatra rehetra any amin'ny androm-panjakana sy ministera mba hanatrika ny fivoriana Androany Zuma
7 aogositra 2024 tamin'ny 7 ramaraina tao amin'ny salle de conférence Barea Mahamasina. Nananganana ny komity isahana sy anomana ny fifidianana mba ahafahana manaja ny fehitrandro napetraka sy hanokafana ny fifaninanana nasionaly atao any Manakara. Ny androany zany no nanateterana n'ilay fanapakevitra natagna amin'ny fanjakana zany hoe mila averina le fifidianana tsy nahazo fakatoavana zany. Dia ny tenako moa le nitarika nanokatra n'le fivoriana teo zany handrindra ny lanoan'androany zany atongavana ametrahana n'le komite elektoraly. Tafatsangana ny komite elektoraly izay nandefasa n'le kandida anakefatra solotena efatra isaky ny kandida no mandrafitra ny komite elektoraly. De ny komite elektoraly aveo no miantso le mpifidy isaky ny entité zany. Nanaiky izany ny filohan'ny AZF teo aloha ary laza fa ho tombontsoa amin'ny mpiasam-panjakana no nandraisany fanapahakevitra. Ho tombontsoa ambony mpiasam-panjakana de manaiky ny tenako ameriana ny fifidianana tsy misy olana lany za tsara tsy lany za tsara satria mpiasam-panjakana no tadiavina faisakena mpiasam-panjakana miantso mpiasam-panjakana rehetra mba tsy iroro anatin'ity rety satria ambiasa mpiasam-panjakana averiko foana za John Love de manaiky ny ameriana ny fifidianana ary araka napetraka le kandida efatra reny no miverina de tsy maninona ho tombontsoa ambony ny fonctionnaire zany satria raha hoe nitoro tany amin'ny conseil d'état sy ny tariny zay nisy fampiresahako tamin'ny tomponandraiky tao amin'ny ministère des sports omaly sy tany amin'ny fonction publique taprès le fampiresahana sy zavatra rehetrarehetra ary matsapa zava amin'ny mampiasam-panjakana dia tsy maintsy manaraka indrindra-ndamina zay apetraka ny ray aman-dreny mitondra ny tany sy ny firenena miantso mpiasam-panjakana iomana ho any Manakara zay ny asakambara. Tsy misy fiovana kosa fa mipetraka hatrany ny daty sy ny toerana anatanterahana ny lalao nasionaly zay ny 17 hatramin'ny 20 aogositra zao any Manakara. Azatonona manaraka ny fandarana manokana émission spéciale aorian'ity fampalam-baovao ity manome fotoananao manaraka indray ny tenako film tompoko.